Aoka hivavaka isika rehetra. Dia misaotra anao hatrany izay ry Jesosy tomponay sy Andriamanitra eo, fa afaka mandreniteny avy aminao indray izay amin'ity fotoanan'io ity, dia mamindrafo aminay mandrakariva noho ny fahotana izay nataonay ry Tompo, aminaranao no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ry sekolady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina voalahatra hotoriana amin'izao alahady fa 7 manaraka ny Trinité izao dia izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Matio. Matio 4:4 ka hatramin'ny 4:7. Matio 4:4 ka hatramin'ny 4:7 toy izao ny fivaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fariseo noho nandre fa hanapasina ny sadoseo izy dia niangona. Ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay-lalàna nanontany nakafana azy ka nanao hoe: mpampianatro, ndidy manahoana moa ny lehibe amin'ny lalàna? Dia zay hoy Jesosy taminy: tiavan'i Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny sainao rehetra. Zany didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiavana manao tahaka ny tenanao. Zany didy roa izany no iantoan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ary rehefa tafangana ny fariseo dia nanontany azy ny Jesosy ka nanao hoe: ahoana ny hevitrareo ny amin'ny Kristy? Zanak'iza moa izy? Hoy izy taminy: zanak Davida. Hoy Jesosy taminy: ka naonary Davida amin'ny fanany manao azy hoe tompo, ka manao hoe: Jehova nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetrao eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko amin'ny fahavalinao eo ambanin'ny tongotrao. Ko raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana ny mahazanany azy? Dia tsy nisy nahavaly azy na dia teny ray akory aza, ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy sany nanontany azy intsony. Amen. Jesosy moa reseko lalady malala, Andriamanitra sa olombelona? Zay mamaly hoe Andriamanitra fotsiny, diso. Zay mamaly hoe olombelona fotsiny, diso. Ao moa nampianarantsika any amin'ny fotompinoantsika any amin'ny artikila 2: sady Andriamanitra no olona tokoa. Raha voasorintsika ny ray amin'ireo dia diso, ary tsy hoe ampahany Andriamanitra dia ampahany olona, fa Andriamanitra feno ary olona feno. Raha tadiditsika tamin'ny toriteny tamin'ny herinandrano dia nampianarina isika hanetry tena, ary ireo mpitondra fivavahana tamin'ny andron'i Jesosy dia tsy mba nanaiky hanetry tena fa le dokatokafan'olona le asandratry ny olona ny tadiavina. Ary tena tsy tiany Jesosy satria nahoana? Tsy mba nidokadokana azy, tsy mba nanandratra azy tahaka ny fanaon'ny olona. Dia tena tsy tiany Jesosy ary ny alonany. Eto mbola hita taratra izany toetrany izany. Voalohany aloha izy dia mamandrika an' Jesosy manontany hoe iza ny didy lehibe. Raha miteny zany Jesosy hoe aza mamono olona, dia miteny hoe zay ay le didy aza mijangajanga zany tsy izy dikany. Raha miteny Jesosy hoe aza mijangajanga ny lehibe indrindra, dia miteny zay ay le didy aza mamono olona zany tsy izy dikany. Tsy mahay Jesosy. Saingy zao Jesosy dia Andriamanitra, mahalala ny lalàna rehetrarehetra, satria izy mpanome lalàna, mpanome ny didy rehetrarehetra, dia tsy azo fandriana amin'izany izy. Dia nyvaliny hoe tiavany Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny sainao rehetra, tiavana manao tahaka ny tenanao. Vao fintana ao anatin'izany ny didiny rehetra ka tsy misy ambony sy ambany. Raha izay ny valiny, satria Andriamanitra tsy azo ny fandriana. Ary ny fanontaniana manaraka moa dia tena mampiharihary ny tsy fahaizan'izy ireo soratra masina, fa le fisehosehoana fotsiny hoe mahay, fa raha ny tena marina tsy mahay soratra masina izy ireo. Satria rehefa nanontaniana izy hoe Kristy moa izy, namaly izy hoe zanak Davida. Zay tsy diso raha mijery aty amin'ny voalohan'ny boky Matio tsika dia mahita mihitsy hoe tena taranak Davida Jesosy, na avy amin'ny Josefa na avy amin'ny Maria, raha mijery amin'ny filazantsara ny Lioka. Saingy zao tsy takatr'izy ireo hoe ny Kristy dia zanak'Andriamanitra koa ary Andriamanitra. Dia ny tsy fahafantarany an'izay natonga an'azy ireo tsy namaly. Raha vao isika ny miezaka manakatra ny tenin'Andriamanitra araka ny fisainantsika, dia tsy zavatra mitombona amin'ny saintsika eo, fa ny an'Andriamanitra dia izao zavatra tsy araka ny eritreretintsika no ataony. Ary be diabe ny olona tsy manaiky an'io hatramin'izao mety manam-piara-mianatra amintsika isika tsy manaiky an'izany hoe Jesosy dia sady Andriamanitra no olombelona. Dia izao eritrerina izay fisainana maha-olombelona izay, fa ny voasoratra tamin'ny Baiboly ny akentsika dia izao: Jesosy dia sady Andriamanitra no olombelona. Aza diny izay reseko lalady malala. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay.
amen. Ivavaka isika. Misaotranao zay re Jesosy fa nahazo indray izany teny izany. Ataovy mijoro mandrakariva amin'ny finoanay izahay ka tsy homenatra hijoro fa tena sady olona tokoa ianao no Andriamanitra, eny fa na dia tsy mifanaraka amin'ny sainay izany. Fa ianao tokoa no Andriamanitray ka tokony mino anao izahay na dia zavatra tsy mifanaraka amin'ny sainay azy. Mamindrafo aminay no fahotana izay nataonay ry Tompo, amin'ny anarana mavonjy no anaovana izany zavatra izany. Amen.
ity mba hamelombelonay zarafity Andriamanitra efanity matoky tsy amelao irery Ni tinini tumo faizay isi kami tambatra Sotau diavana Ala viruni fifangkalana Naitidiweni fankatiava Saru finununa hitranga Saninua mantaranyuluna Fabianani sausiana Hinamako Andau Dawiaraka isi Ifalai tanana Adea sanata Ila Kristi pagyapanana Ikyambana Jesus Kristi sakambinu azam avelam ave fafinu Sisana satana Yalanu tiluni lala na umana Ibaba kayanya sa chatu Tuwezo kita sa pilay Unto the sofa is an piano Anam piano fatimada Hinamako Andau Dawiaraka isi Ifalai tanana Andea sanata Ila Kristi pagyapanana Ikyambana Ilay lalana Kaisaw siya ng itabatsawiran Anefaniyasan
Miakantony ireo zavaboary tomitony ny foko ndraindra ireo ataoko sary. Jamba voalohany teto Madagasikara dia naoriny missionnaire norvégienne tao amin'ny toerana tao Loharano tamin'ny 1924. Tamin'izany fotoana zany dia izy ireo no nitatana ny sekoly nandritry ny taona maro, ary ny mpianatra dia tsy hoe ny madinika ihany fa ny fangaro tao na ny madinika na ny tanora na ny olo-dehibe. Ny zavatra nampianarina moa dia ny fianarana mamaky ny teny misoratra ny jamba, dia mamaky teny sy manoratra, dia nisy koa ny fampianarana soratra masina zay natao tamin'izay. Ny tamin'izay fotoan'izay moa zany dia tsy mbola misy programme officialy fa dia ohatrohatran'izay ny zavatra nianarana tao. Taty afara zany dia lasa niova tsikelikely école primaire ny sekoly tamin'ny 1963 dia lasa école primaire. Tamin'ny 1964 no nisy mpianatra ray afaka CP voalohany atao hoe Daniel. Dia tamin'ny 1973 moa zany dia natolotra ny ho an'ny fiangonana loterana malagasy sekoly, hatramin'izao fotoana zao dia fananany fiangonana loterana malagasy sekoly tompoko. Tamin'izay zany dia natao hoe sekoly Jamba Loharano, ny sekoly tany Loharano. Dia ny appartement io kanina io tsy mihoatran'io, fa raha mihoatran'io izy mety antona bisikletan'olona na antona olona dia tezitra ny olona, zany hoe ohatran'io zany balancieur izy alefa mbola tsy midona ho an'ny mihetsika centré la canne. Raha vao hoe centré la canne mitsotra tsara ny tanana zay rehefa mandeha indray rehefa mankany amin'ny droite ny canne dia mitongotra gauche ny lany mandeha mankavia aloha. Fa inona ary ny antony? Inona ny antony? Izay tsatohan'ny tena zay andehanan'ny tongotra tokony voatsapany tena. Ato zao dia mandeha ty jereo tsara fa mandeha makaty indray diso mandroso ny tongotra havanana ale dia makany amin'ny akavia ny tena zay atao azy alefa anotan'olona rery ary
tsy malefaka be mihitsy. Centré tsara mihitsy. Dikan'ilay centré na le kanina mahitsy tsara ny tanana anankiray iny aza enjanona be fa raha lavitra ny lalana viza alefa ary. Miaraka foana fijadony tompoka sy ny centré la kanina tsy mitsoka le tanana. Ny anarako zany Rakotondramanana Harson Stefanuel atsony mpisimpianatra hoe Monsieur Stefa. Araky ny rasitra mety zany dia misy ordinateur maromaro ato. Izy ireo fanomezana avy amin'ny mpamatsy vola atao hoe CBM. Dia namiraka tany Afrika Atsimo izy zany mianatra momba ny ordinateur ampiasain'ny jamba. Dia rehefa tonga very zany zao dia mandray ny mpisimpianatra ato amin'ny école primaire. Dia misy koa izy connaissance botsy ampahany amin'ny ankizy secondaire. Betsaka ny olona no manontany hoe ahoana ny anaovan'ny jamba ordinateur. Ny ordinateur dia ordinateur mitovy amin'ny rehetra ihany fa mampiasa logiciel miteny. Dia zay ny mahatonga azy mampiasa kasika, zany hoe zay soratra zany dia henony amin'ny alalan'ny zavatra tendrena amin'ny clavier eo. Dia fanamariana fotsiny hoe tsy mampiasa souris fa raccourci zany no ampiasaina. plus 2220 samy manao daholo 222 zafady. Miteny mihitsy aloha le fomba fanaovana azy manahira aizany apetraka miantana dia aizany apetraka fa tsy dia mandeha be fotsiny. 4000 lafira izy teo raky izy 3000 lafira 3142 plus 2222 3142 ny tarehy marika voatonona voalohany zay atao ty kavanany abakisy 3 c'est 4 1 c'est 3 4 c'est 2 1 c'est 2 c'est 1 2222 ny tarehy marika voatonona faharoa zay atao ty kaviany abakisy 2 c'est 13 2 c'est 12 2 c'est 11 2 c'est 10 2 plus 3 plus 2 sapako raha misy 2 azo akarina ao misy 4 6 plus 2 est égal plus 5 moins 3 1 plus 2 sapako raha misy 2 azo akarina ao misy 3 misy akariko ny 2 4 plus 2 sapako raha misy 2 azo akarina ao misy 2 6 plus 2 est égal plus 5 moins 3 2 plus 2 sapako raha misy 2 azo 2 plus 2 sapako raha misy 2 azo akarina ao misy C1 6 akariko ny 2 plus misy akariko ny 2 valiny 5364 samy zay daholo toy zao zany no taratasy anaovana amin'ny boky mba teza ny soratra satria mivotra dia tanana koa moa no mamaky azy dia zahana mba nisy taratasy tsara zany no matevitevina sy tsaratsara no ampiasainy. Ny taratasy moa zany ny amin'ny ankapobeny dia any Afrika Atsimo no anafarana miaraka mampibaibola ity taratasy ity. Toy zao ny fampiasa azy miditra atao ty imprimante ity zany ny taratasy dia ny boky zay efa zay ho atota moa zany dia efa vita ao amin'ny ordinateur vita saisie ao dia efa vita zany ny boky amin'ny ordinateur dia ohatran'ny imprimante ny mahiratra ihany dia activena fotsiny ny imprimante dia mandeha zany zao ny imprimante mandika ny soratra ao amin'ny ordinateur ho lasa soratra braille.
dia izy avy de manoratra ambadika sy ambadika avy etrany. Le tsika moko raha mahirana zany no asiana soratra ny boky iray dia imprimena aloha ny lafiny ray de avy eo avadika ny taratasy, fa ny imprimante hoan'ny jambany kosany i taratasy miditra ndray mandeha eo de ny ray voasoratra zany no ambadika sy ambadika. Tsy lavina zany no anarako. Jamba za teo amin'ny fahatelo taona sy tapany. Maty mamanay tamin'izay fotoana izay dia afaka 2 taona taty aoriana. Dia jamba za satria nentin'ny dadanay tany Afaratsy tany. Dia jamba za ary zao tonga mianatra eto amin'ity sekoly ity zany zao tamin'ny 2011 andray 2012. Dia zao 2016 afaka CP6 Soamantsara. Ny antony nahatonga ny mamanay zany amorika anahy tamin'izay zany zay mbola kely dia mianatra zay zany mahaihay eo amin'ny fianarana dia nialina izy tamin'ilay zanany dia nateriny tany Vazimba ny akanjonay dia jamba dia zao tsy nahita tanteraka izao. Za zany mba maniry hoe mba zay maheno zao vaovao zao mba tiako zany hoe ho ampiana ny sekoly ianarako toanay sembana jamba eto Atsirabe Fofajà satria mba maniry ho teo tafita amin'ny fianarana toy ny ankizy rehetrarehetra zaza malagasy ary za ihany koa mba maniry hoe ho tonga any amin'ny faratapony amin'ny fianarana. Dia zay ngamba ny tiako ambara fa tsisy lahaina ankoatran'izay tompoko. Ny anarako moa dia Ramatoa Rasoa Noely Ratolo-Janahary, mpianatra teto amin'ny sekolin'ny Jamba nanomboka tamin'ny taona 2019 dia nampianatra ihany moa fa rehefa tamin'ny taona Jona 2019 dia voafidy ho Talea dia niasa nandritran'izay fotoan'izay fa tamin'ny Loharano zany no mbola sekoly tamin'izany. Vitsy ny mpianatra azo niraisina tany dia rehefa tamin'ny taona 2020 na 2020 teo zany dia netrena ny anitarana ny sekoly dia eto amin'ny faritra akaikina Atsirabe zany dia vita somatsara moa zany ny fifanarahana ny fisiona norvezianina ihany no niantoka ny fanorena sekoly vaovao dia vita tanteraka io tamin'ny Oktobra 2027 dia nifindra teto ny asa rehetra tany Loharano fa ny imprimerie ihany no tsy tafafindra satria embaucheuse tena ngeza be tsy azo bataina dia voatazona ihany hoe ho sekolin'ny Jamba ihany io iasanay fa tsy noraisin'ny fiangonana. Dia tao anatin'izany rehetrarehetra zany moa zany dia ny misiona norveziana ihany no mpamatsy ny vola dia nandeha ny fampianarana ny tombon'ny mpianatra dia ity tanàna vaovao ity zany dia natao hoe Fanilosoa, sekoly fanabeazana fototra zany eto ary hatramin'izay moa zany dia nanomboka nahazo ny autorisation d'ouverture amin'ny mahasekoly fanabeazana fototra azy ity sekoly ity dia netrehany fanjakana hatrany fa ny fanaovan'ny ankizy fanadinana zany dia efa misy fifanarahana foana zany isataona na ny CP BBC Baka dia misy fifanarahana amin'ny fanjakana dia miara-miasa hatrany hatrany tamin'izany fotoana Usafiri
tsy ry amin'ny sotovinay mpampianatra tamin'ny T2 na dixième na CP2. Ny matière ataonay dia fampianarana voalohany momba ny solaitsa, izany hoe ato amin'ity klasy T2 ty no manomboka mampiasa solaitsa voalohany ny ankizy. Efa nanao ny litera alphabe rehetra ihany izy tamin'ny T1 fa ato mihitsy izy no mizatra an'ity solaitsa ity. Misy ankizy maromaro no miara-miasa fa misy tonga dia mampiatsa an'ilay zany le ankizy amin'izao dia ny manindrona fotsy aloha no mahafantatra le hoe lavaka hotsapana rehefa avy eo. Efa vita izy tia dia misy vasipatyleva mivadika amin'ny karatasinao sokafinao dia ohatr'izao dia tia lay tsapan'ny ankizy ho vakiny efa avy eo. Zany hoe manindrona aloha izy zany atsaty amin'ny akavia makany amin'ny akavanana efa mivadika dia mivoana lay mivoatra lay tepoka dia iny no vakin'ny ankizy. Zay ny momba ny solaitsa. Io zany fitaovana ampiasainay anoratan'ny ankizy na ny litera na ny taremarika dia vita amin'ny daholo. Somary ataona endrika kilalao ihany zany izy io ny fitaovana io fa taxi borosy tiray ty zany no tena dia avy navita ny sary taxi borosy ty izy dia mampiasa an'ity stationnement ty zany tobile le milavitra zany taxi borosy dia avy eo lasa lahatra amin'anjika lasa hoe stationnement dia io ny ampitana ny litera sy ny taremarika fitaovana fononay zany mba ahafarana fampianarana ny ankizy. Izaho zany misy hiaja ato amin'ny klasy CE-tsika izao dia ny ataonay ato moa zany manomboka ny dactylo. Ato manomboka mianatra ny dactylo ny mpianatra rehetra izay hoentina anala fanadinana any toy ilay masinina fampiasantsika ireny ihany ny dactylo, masinina dactylografie. Dia ato izy manomboka mianatra an'io dia mampiasa an'io izy manomboka ny veloma 8e any amin'ny fangalana ny fanadinana rehetrarehetra fanadinam-panjakana any satria ny tsy mahay mamaky bara io zany tsara any dia tsy maintsy avadika soratra mahiratra dia toy izao sy toy izao ny zavatra atao amin'izany mampianarana azy. Zany hoe efa manomboka mafy zany izy ato miakatra any amin'ny litera dia mba misy pratique-application. Ny fehezanteny dia migingalana. Tsika zany zany famarefana zany hoe fehezanteny zany io ny atao hoe fehezanteny moa efa somary mazava kelikely fa voatenintsika amin'izay. Ny fehezanteny dia fitambaran'ny misy fainjoniana zany ao fitambaran'ny teny roa matelo
na mipohatra faingo, na mipohatra faingo. Dia tsy mora fa sarotra, mila finiavana, mila fitiavana zany manabe ny ankizy manana fahasimbanana aramaso na jamba zany. Dia eo anatrehan'izany nefa tsy mora no manabe, nefa ny ara-bola koa mandalo fahasahiranana fofajà. Marina fa ny ankizy mianatra eto fofajà dia eran'ny Madagasikara ny fiaviany fa tsy hoe ankizy atao kaikaiky eto fotsiny, zany hoe zanaka malagasy. Noho izany dia manao antso avo ho an'ny rehetra izay tsara sitrapo mba hanolotanana hijery ny fofajà amin'ny fanabeazana an'ireo ankizy ireo, dia raisina mpitiavana raha misy fanampiana avy aminareo tompoko. Sora tompoko. Manao ny azafady kary mamanana andray vola mamanana andray ny baba mandevo aminahy zanak'olo voatavy tondongo reo maheno voavaina ry misy vavany sagita ny tetehandry mitangady lialoalela na diany talao tavavolatsika ny androandroany Yeah.
resaka isaho resaka mana awasapati ramuna mana awasapati nalena safiaina sikaturi isaho resaka isaho resaka Pinuru tarunga, telefona rena basiru tasuna. Maati pangahia di pingunaru ye. Aturu atika bani atika raishu, pada sengawi, pada sengawi. Rumeni ni apinga ufta rufana, liteni ufiata bila sakana. Hari suru asika mate, pada sengawi. Upadesana Iku malati sikani piruwana Iyai maisha nando niliralina Kaunu nipiruwana mande Upadesana Upadesana Yu 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 Ye 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 Yu 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 Ye 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 Jika kau mararina, inan manahirana. Pak, itu tak jauh bola rumah bernyanya. Serum tesus show. Kasta lasan, pista pa, pakai bayi puli lasan lista. Aura kasih ke solusi. Kair fui, ya peto ko wau. Panresi ke sampu drama keki. Nian lang sa ku jeru suha lua. Kita put by mal very valiant luasa. Sua habie.
fanaovantsy mba ho hirakitsabo ireo mararana no foara-panahy nazanaiza ny toerana misy anay dia ho jiro anazavany olona ho fitaratra ampiavana fitsabony mangirifiry nifidinao tanatiny olo maro jesosy fanaovantsoma mba ho hirakitsabo ireo mararana no foara-panahy nazanaiza ny toerana misy anay dia ho jiro anazavany olona ho fitaratra ampiavana fitsabony mangirifiry nifidinao tanatiny olo maro jesosy fanaovantsoma mba ho hirakitsabo ireo mararana no foara-panahy nazanaiza ny toerana misy anay dia ho jiro anazavany olona ho fitaratra ampiavana fitsabony mangirifiry nifidinao tanatiny olo maro jesosy fanaovantsoma mba ho hirakitsabo ireo mararana no foara-panahy nazanaiza ny toerana misy anay dia ho jiro anazavany olona ho fitaratra ampiavana fitsabony mangirifiry Jekozay fanaovantsony fahavolona volony tsabotsy anasony olona fa Jesosy ihany mpanasitrana miara-miasa mba hanaso itia irao favolona miandao ny asana Jekozay fanaovantsony fahavolona volony tsabotsy anasony olona fa Jesosy ihany mpanasitrana miara-miasa mba hanaso itia irao favolona miandao ny asana dagnaraka anao avao rô iaho jesosy piakoro jesosy mba ferro agny toy raho jesosy agnorokazo jesosy reka miro eny ansena anaraka anao a jesosy a za ty rô jesosy agnaraka anao fo e haika raha jesosy miha raha raina isekoly nitaizany tolo anay dia sekoly filamatra ho pitsabony no foara-panay mba ho any jesosy atrany na dia mafy ny asa miandry anay dia vono ny atrika izay fa jesosy taridalana hanome anay fahalalana isekoly nitaizany tolo anay dia sekoly filamatra ho pitsabony no foara-panay mba ho any jesosy atrany na dia mafy ny asa miandry anay dia vono ny atrika izay fa jesosy taridalana manome anay fahalalana sekoly nitaizany tolo anay dia sekoly filamatra ho pitsabony no foara-panay mba ho any jesosy atrany na dia mafy ny asa miandry anay dia vono ny atrika izay fa jesosy taridalana manome anay fahalalana sekoly nitaizany tolo anay dia sekoly filamatra pitsabony no foara-panay mba ho any jesosy atrany na dia mafy ny asa miandry anay dia vono ny atrika izay fa jesosy taridalana manome anay fahalalana Jekozay fanaovantsony fahavolona volony tsabotsy anasony olona fa Jesosy ihany mpanasitrana miara-miasa mba hanaso itia irao favolona miandao ny asana Jekozay fanaovantsony fahavolona volony tsabotsy anasony olona fa Jesosy ihany mpanasitrana miara-miasa mba hanaso itia irao favolona miandao ny asana itia irao favolona miandao ny asana itia irao favolona miandao ny asana hafa vao e sekoly fagnomagnako sabitra promotion fanaova soany zay raha ona